raha misy ngamba zavatra hoe zaraintsika rehetrareto dia te hanatratra tanjona, te hametraka tanjona aloha voalohany indrindra, ary te hanatratra n'iny tanjona iny indrindrandrindra amin'izao taona vaovao avy zao. Ny olana nefa rehefa mametraka tanjontsika dia amin'ny voalohany fotsiny tena mazoto be sady excité be hoe vaovao ny taona dia ametraka tanjona. Ohatra fotsiny 2 herinandro lasa zay efa niteny hoe andeha amboatra vidéo sy iresadresaka momba ny fanatratrarana tanjona 2 herinandro zay dia tadidiko any teny tamin'izay hoe alao raha pitso ohatran'ny kamo be andro any, dia tonga ny pitson'iny kamo be tampoka indray dia alao raha pitso. Dia finalement zay procrastination zay tena tsy anisan'ny hoe ennemi atsika amin'ny fanatratrarana tanjona. Ny zavatra iray nefa nataoko tamin'ny maraina zay nanampy be anahy hoe amita tena zay zavatra rehetra nikasaiko atao efa 2 herinandro zay vitako daholo izy androany justement satria nataoko le zavatra zay tamin'ny maraina, ary zay no tiako resahana azy hoe velabelarina resahana aminareo androany. Tiako resahana androany dia morning routines na routine matinale moa le izy amin'ny teny frantsay, fa boky Miracle Morning and Hal Harold zay le izy, tsy tadidiko ny titre le izy amin'ny teny frantsay fa Hal Harold ny mpanoratra an'le boky. Dia anisany hoe boky fantadaza angamba le izy ary nanova ny fiainan'olona tapitrisany maro. Tamin'ny faran'ny taona 2018 le izy nanomboka nivakiako, dia anisan'ny tanjoko mihitsy ary tamin'ny ty taona ty satria fin 2018 dia vaovao ny taona tamin'izay hoe dia hanomboka hiaplike an'ity Miracle Morning ty hifoha amin'ny 4 sasany ohatra ny tanjoko, dia hanao karazana morning routines. Ny enregistreko daholo moa ny zavatra nataoko presque isan'andro hoe ny-exécuteko ve zay zavatra zay sa tsy ny-exécuteko, dia ataoko hoe success le izy rehefa ok, dia F rehefa hoe failure. Fa raha nataoko ny compte dia teo amin'ny 55% 60% teo ngamba na vita ny fo maraina zay dia ny-exécuter an'le morning routines. Fa inona moa le hoe morning routines? Ny tena tian'zareo tenenina zany dia hoe important be ny lera voalohany ifoazanao, ka rehefa mi-exécuter karazana tâche ianao ao anatin'iny adiny iray iny dia sûr ianao fa ho lasa productif kokoa amin'ny andronao tontolo ary vonona hiatrika ny andronao tontolo. Misy vidéo anankiray zay moa afaka hoe atambatra amin'ny ilay boky hoe Miracle Morning, vidéo ana amiral anankiray na délivrer speech tamin'ny Texas University any Texas. Dia ozy izy hoe raha te ho tafitinareo dia atombohy amin'ny fanamboarana fandriananareo aloha le izy voalohany indrindra, satria iny fanamboarana fandriana iny rehefa vitanao tsara iny dia manana sentiment sy sensation hoe zany sa sentiment na fierté, ohatrany hoe fier ianao zany fa nahavita zavatra anankiray ary vonona sy tena hoe inspiré anao zavatra ray anankiray hafa. Hozaraiko aminareo zao ohatra hoe inona ny nataoko tamin'ny maraina sy hoe inona daholo ny morning routine sako nandritran'izay taona 2019 zay, ary mety mbola ho tohizako le izy, sûrement tsy maintsy ho tohizako amin'ny 2020. Fa sady nis'inspiré tamin'ny zavatra nosoratan'le Hal Harold atao amin'le Miracle Morning no hoe nijereko hoe inona ny zavatra misaplika amin'ny fiainako manokana. Dia tamin'ny maraina zao ohatra mifo maneno amin'ny 5 sasany, indraindray amin'ny 9 ny réveil ny telefona, dia avy eo mamboatra ny fandriana, makany amin'ny lakozia misotro rano, dia avy eo manasa tarehy, miborosy nify ihany koa. Ny tena hitako hoe nanova be ihany koa dia ny fanaovana exercice rehefa amin'ny maraina. Tsy voatery hoe atsasakadiny mona le mibata poids ireny fa exercice cardiovasculaire manao bicyclette ao an-trano ohatra ianao
na misaotisaoty tsy haiko mandritra ny 10 minitra na mandritra ny 10 minitra fa rehefa io fa hoe tsemboka fotsiny ianao dia manova be any fomba fiatrehanao ny andro vaovao zay. Dia rehefa vita ny exercice matetika manao méditation mandritra ny 10 ka hatramin'ny 20 minitra eo, de 10 à 20 minutes zany manao méditation. Dia rehefa vita zay zavatra anaky maromaro zay dia tena hitako hoe vonona hiatrika tanteraka ny andro na inona zavatra kasaiko atao eo dia mety ho vitako le izy ary hafahafa be le fomba fiteny hoe na inona dia mety ho vitako le izy, na inona le zavatra ataoko eo dia sûrement ho vitako satria efa hafa mihitsy zany l'état d'esprit tamin'ny foazako sy ny hoe rehefa vitako le morning routine zay. Tiako tantaraina anareo ohatra hoe ohatrany ahoana ny androko rehefa tsy manao an'le morning routines ary mety hoe zaraintsika koa zay fa fantatro hoe ho ratsy be ny androko hoe tsy productif mihitsy rehefa ohatra hoe mifoha maraina dia kamo be, mety hoe metomboka amin'ny juste la veille an'iny arany hoe ohatra hoe mijery film mandritra ny adiny 2 ka hatramin'ny minuit ohatra dia avy eo milalao telefona eo mandra-pate atory dia matetika raha tsy mahita atory fa diso mazava loatra le telefona dia zara fa matory fa une fois hoe manao an'izay dia efa sûr hoe tena ho ratsy be ny androko rapito zany. Dia matetika ary hoe aleo tsy hanao an'izay alohan'ny atory fa manao zavatra hafa mihitsy. Mifony amin'ny maraina amin'ny 10 maneno réveil na amin'ny 9 dia kamo be fa aleo hoe afaka 10 minitra indray maneno dia tsy mety mifoha eo fa milalao telefona ohatra amin'ny Facebook, miresaka amin'olona amin'ny WhatsApp na mijerijery zavatra amin'ny Instagram eo kamo be. Dia avy eo andeha ho any amin'ny dosy amin'izay finalement fa ohatrany efa diso atoandro loatra zany andro zany kamo be. Efa fantatra zany zay hoe tsy ho productif mihitsy ny andro androany. Mandro mandeha misakafo dia avy eo vita misakafo dia tea atory sady indray focus dia natory dia na moa matory na hoe mijery zavatra amin'ny Netflix na mijery vidéo mijery zavatra amin'ny YouTube eo dia zay le karazana andro hoe tsy productif mihitsy zany. Ary zay ny hoe zavatra tena éviteko indrindra rehefa hoe mifoha le milalao telefona ohatra. Tsy voatery isan'andro mahavita an'izay fa bien sûr misy fotoana tena hoe kamo dia asaranao raha milalao telefona na hoe hoentin'ny fahakamoana fotsiny fa fantatro zany hoe rehefa une fois mi-exécuter an'le morning routine dia fantatro fa vita zavatra iny andro iny na tanjona izay nikasaina ho atao hatrizay, zavatra nikasaina ho vitaina hatrizay dia ho vita le izy satria mi-exécuter an'le izy. Dia sao dia lasa hoe mivoraka be le resaka fa zay zany tiako resahana androany hoe important be le ora voalohany ifoazana iny dia iny ora voalohany ifoazana iny no ho profitentsika zany mba hanaovana an'le morning routines na routine matinale reo. Dia ny zavatra conseillen'le Hal Harold ao anatin'ny bokiny moa dia misy acronyme hoe saveur zay le izy SAVER ça saveur angambany SAVER. Le S silence hoe manao méditation mandritra ny 10 ka hatramin'ny 20 minitra eo. Zay manokana zao ohatra inclueko anatin'ny morning routines ako hoe manao méditation mandritra ny 15 jusqu'à 20 minutes eo. Dia ny ateneniny eo affirmation. Ny affirmation moa zavatra positif teneninao anao ohatra hoe izaho dia olona matoky tena, zavatra averimberinao isa maraina zany isa natoandro isakariva rehefa hoe mahatsiaro dia averimberinao. Dia ny théorie amin'le izy moa hoe rehefa averimberinao le izy dia lasa réalité anao. Matetika nisy namako zay zao mitaraina foana izy hoe ratsy be ny voloko izy nefa ny volony tena tsara be dia ohatrany eny na izy ary miteny hoe lasa ny ratsy marina ozy izy ny voloko sy nanomboka tamin'izany miresaka an'izany. Dia zay zany ny basen'le affirmation hoe na zavatra ratsy na zavatra tsara teneninao sy averimberinao dia zay no lasa réalité anao.
zay le S sy A de le V visualisation hoe ao anatin'ny fanginana tanteraka ankipinao ny masonao de zahanao visualisena zay zavatra hoe tianao hotratrarina ny arena any tsy haiko hoe inona ohatra ny je sais pas hoe ohatra ny ahoana ny tranonao any arena any appartement anao aiza le izy inona ny couleur ny chambre na ny salon sy ny sisa de zahanao visualisena le izy mety hoe rehefa any arena vao afaka miresaka an'izay kokoa ngambana V E ny SAV zay de misy ny E exercice na exercise manao karazana exercice cardiovasculaire mihazakazaka ohatra na ohatra zany raha hoe kambe ivoaka na hoe mangatsiaka any ivelany de afaka raha misy matériel moa ohatra de zay tena mety indrindra de ny farany R reading zay ve moa le izy reading hoe mamaky boky ao anatin'ny 10 minitra na matetika ary hoe mamaky 10 page na boky anankiray ny tena conseillen'olona hoe boky tsy roman zany le izy fa boky mampianatra anao zavatra anankiray na hoe boky motiver anao fa rehefa mamaky boky ao anatin'ny 10 minitra na 10 minitra ianao na zay 10 page zay ka averimberinao le izy isan'andro de tena hoe mahavaky boky be da be ianao anatin'ny taona ray ka averimberinao zay de zay no tiako tenenina androany samy hafa mihitsy ny andro rehefa misy sy mi-execute ny morning routines ary zay mbola averiko zay hoe zay angamba nanampy ana navita an'ity vidéo ty satria tena manome courage le izy sady manosika anao manome fierté zany hoe vitako ny nanao ny fandrinako tamin'ny maraina de avy indray vonona indray anao ny zavatra ray hafa de nefara tamin'ity vidéo ty moa le izy de zay angamba tiako tenenina androany efa mahafinaritra be hoe manomboka misy formation na développement personnel sy ny sisa misy séminaire sy ny sisa ohatra zany eto Madagasikara matetika ny olona motivé be fa rehefa eo amin'le exécution zay rehefa hoe anatanteraka an'le izy amin'izay de eo no karazana hoe mitonatonana sy tsy fantatra hoe inona ny atao de le morning routine zay no anisany hitako hoe tena mahomby mbola be da be ny zavatra hoe atao rehefa hoe anatanteraka satria misy ny théorie de hoe ohatra ny ahoana amin'izay ny tokony atao rehefa anatanteraka an'iny fa anankiray fotsiny ao anatin'ny maro be izay resaka morning routine zay mba anatanteranao ny zavatra ao kasaina eo atao mbola afaka miresaka ohatra tsika hoe ohatra ny ahoana ny fomba fixenao objectif me mahafinaritra koa hoe tatoato lasa me misy olona miresaka an'izany fa ny fanatanterana an'le izy moa zany no tena hoe fotondresaka fotodresaka tsy tadidiko tsony ny anatanterana le izy zany no tena hoe ndresana androany